Araka ny nafantarana azy dia nisy nikasany anatanteraka fitokonana teny amin'ny kianjan'ny 13 meta amin'ity andro androany ity. Tsy totosa nefa io hetsika saika no tanterahan'ny fikambanana vitsivitsy io. Ny lamina tony mahazatra ny teny amin'ny lalan'ny 13 Mey zany ny saingana ahitana mpitandron'ny filaminana kosa isoroka amin'ny zava-misy mety hitranga. Toa resaka fotsiny ny fikasana hidina an-dalambe teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey androany. Ny lamina tanteraka ny tena toerana. Toy sahala tamin'ny isan'andro ihany koa ny asa mandrarazy efa hita eny amin'ny fahatriny. Tsy nisy tonga tery moa ireo izay nilaza fa hitarika anetsika. Vao maraina nefa dia efa rakotra mpitandron'ny filaminana ny tanàna. Fiara lehibe roa an'ny mpitandron'ny filaminana no nijanona manoloana ny garan'ny Soarano. Fiara tsy mataho-dalana telo mbola ny mpitandron'ny filaminana ihany koa no nivezivezy teny an-toerana mba hiarovana amin'izay mety hitranga tampoka. Efa nanambara moa ny prefekturan'ny polisy ho an-tanàn'Antananarivo omaly fa tsy nisy fangatahan-dalàna voarainy. Mikasika ny mety ho hetsika saika tao androany ary ny mpitandron'ny filaminana dia efa vonona ny hampiasa ny fahefana ampelantanany hisakana izay hetsika rehetra tsy nahazoana lalana.